Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alatsinainy fa 7 ny volana oktobra 2025. Ry ava-manalao amin'ny tompo, anio aho dia ampahirenao amin'ny tenin'Andriamanitra izay noentiko tamin'ny tao anatin'ny gropy izany ny sabata lasa teo toriteny tao anatin'ny gropy izany tao amin'ny WhatsApp. Ry havana tsapako fa mila aho manambara koa aminao izay fampitandremana ary koa fampahirezana izay nomeny tompo anay tao anatin'ny gropy. Ka alohan'izany dia manasanao zako ary vavaka amiko metrantsika izao fotoana izao eo ambany tanamahery Jesosy tompo. Dia ao aorian'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra dia ivavaka ho anao zako mba ampahery anao ihany koa. Iara ivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra mankasitraka anao, midera mankalaza anao Jesosy satria no ny fitiavanao no natoy izao anay. Fa raha izay fotsiny tompo dia tsy manan-kery akory izay Jesosy ahafahanay Jesosy iaino ny teninao ary koa tompo andray izay afatra tianao ambara. Jesosy mangataka ny ranao, Jesosy andrakotra anay tsiraray avy rakofy izay amin'ny rano soa eo ambany tanamaherinao. Ianao efa niteny ihany koa hoe roay ny devoly. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny anafika anay dia dorako amin'ny ranao izany Jesosy, satria ny ranao dia afa mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka miverany davaky ny hery anareo tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay. Jesosy tompo, oka ny ranao Jesosy andrakotra anay tsiraray avy ary mangataka koa Jesosy ny fanahy masinao. Oka ny fanahy masinao no ampiteny aeto ary oka koa ny fanahy masinao no anokatra ny masom-panany tsiraray avy ka tena iverina aminao Jesosy fa tsy anao sangisanginy amin'ny ara-panahiny ny tsiraray avy fa tena anompo anao, tena hitady anao ary indrindra tompo tena anara-dianao ary ankatoanao Jesosy malalao. Tompo, misandrata ianao satria anao no oderaina, anao no ankalazaina, ny asanao lehibe tompo no ambara foana Jesosy mandra-pahatapotra izao tontolo izao. Ka misaotra tompo, misandrata ray malala misaotra Jesosy. Aleloia, amen. Andao ara ho raisitsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina zany tamin'ny sabotsy io dia tao amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 7:10. Jaona 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 9:10. Ovakintsika ny tenin'Andriamanitra dia izay tia ny fanahy masina anazavana izany. Enontsika tsara ny tenin'Andriamanitra tompoko raisiny baiboly eo an-tananao raha misy baiboly ao aminao. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Nanasitrana ilay lehilahy malemy Jesosy. Andiny voalohany. Tao aorianan'izany dia nisy andro firavoravoan'ny jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ny ondry dia misy farihy izay antsoina amin'ny teny hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5 izy io. Tao no nandriany mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny matihila izay miandry ny fietsehan'ny rano. Fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka napietsika ny rano. Koa izay niroboka voalohany rehefa nietsika ny rano dia sitrana na inona aretina nanjoa azy. Ary nisy lehilahy iray izay efa narary nandritra ny 7 taona teo. Raha nahita azy mandry teo Jesosy ka nahalala fa efa nahazo azy hatry ny ela izany dia hoy izy taminy, te ho sitrana va ianao? Dia namaly azy ilay marary hoe, tompoko, rehefa etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androboka ay ao amin'ny farihy. Nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, batao ny fandriananao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana ralehilahy ka nitondra ny fandrinany ary lasa nandeha sabata izay andro izay. Dia hoy ny jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinanao ianao. Fa hoy ralehilahy hoe,
ilaina nasitrana ay no niteny tamiko hoe mba atao ny fandrinanao ka mandehana. Ary ireo dia nanotany azy hoe iza moa izany lehilahy izany izay niteny taminao hoe mba atao ny fandrinanao ka mandehana? Fa ilay sitrana dia tsy nahalala azy. Ary niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Tao aorianan'izany dia hitan' Jesosy tao amin'ny tempoly ralehilahy, ary hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, fandrao anjoanao izay ratsy noho ny teo. Dia lasa ralehilahy ka nanambara tamin'ny jiosy fa Jesosy no nanasitrana azy. Ary noho izany dia nanenjika an' Jesosy ny jiosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Dia hoy Jesosy hoe, ny raiko miasa mandraka kehitriny, ary izao koa miasa. Nefa vao maika nitady hamono azy ny jiosy, tsy noho izy nandika ny sabata ihany, fa noho ny nilazany koa fa Andriamanitra no rainy, sady nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Amen. Ry havana, tsara be ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra rehetra dia tena hoe tsara ary mampahery ary mampifoa antsika tsiraray avy rehefa tena mifantoka tsara isika. Eto ny teny izay novakintsika teo, ny tantara zany izay novakintsika teo, dia manambara ny amin'ny hoe Jesosy nanasitrana malemy anankiray. Amen. Ry havana, tonga dia mampafantatra izany fa Jesosy dia mpanasitrana. Tsisy mahay manasitrana hafa mihoatra any Jesosy. Na andeha ho aiza isika, na andeha ho aiza isika, na inona ampiasainao, na inona ampiasaintsika, dia aoka ho fantatsika tsara fa Jesosy no mpanasitrana. Na ny dokotera ary ambony dokotera, dia Jesosy no ambony indrindra mihoatra ny dokotera rehetra. Amen. Ry havana, na ny mpanao fanafody, raha ohatra mitana fanafody gasy ianao, na koa ianao mpanompo sampy, dia aoka ho fantatrao fa tsy ahasitrana anao mihitsy izany, na koa ahasitrana ny olona izay omenao izany zava-doza izany, fa vomi ary amono ary animba ny olona anankiray ny ody gasy. Ry havana, mila mifoy isika, mila mitandrina isika. Eo ihany koa ny olona izay mampiasa hoe ranoranon-javatra, na hoe zavatra omena anatin'ny fiangonana ivavahany, na koa zavatra hoe ampiasaina. Ry havana, Jesosy no mpanasitrana. Tsy mila zavatra hafa isika tompoko, fa Jesosy no mpanasitrana. Eto dia mirakla lehibe no hitantsika ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato. Ho raisintsika izany. Eto zany dia manambara hoe, ovakiko arakaraka ny andiny izay tiany fanahy masina azavaina. Raisintsika ny andiny voalohany aminaran'i Jesosy Tompo. Jaona 5:1. Tao aorianan'izany dia nisy andro firavoravoan'i jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Amen. Hatreo aloha. Ny jiosy dia misy andro maro, andro fety zany an'izy ireo ihany koa. Izany hoe misy ao ny karazana fety, ohatra hoe fetina fianakaviana, na koa fety hafa izany. Eto zany dia manambara hoe nisy andro zany, andro firavoravona zany, andro fety zany tao amin'ny ireo jiosy izany. Dia i Jesosy zany dia niakatra tany Jerosalema. 2. Any Jerosalema, eo akaiky vavadin'ny ondry, dia misy farihy izay antsoina amin'ny teny hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5 izy io. Amen. Hatreo aloha. Eto dia tena hoe raiso arabaky teny mihitsy ny tantara. Ry havana, rehefa mamaky tenin'Andriamanitra isika, dia alaivo sary an-tsaina ilay teny tiany fanahy masina azavaina amintsika tsiraray avy. Eto zany dia manambara mihitsy hoe any Jerosalema, eo akaiky vavadin'ondry, dia misy farihy izay antsoina amin'ny teny hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5 izy io. Amen. Alaivo sary an-tsaina hoe misy toerana zany, fialofana zany. Zany hoe misy toerana zany azo ialofana anaky 5 zany. Dia ilay toerana zany misy farihy zany. Misy farihy zany
amin'ny toerana io dia antsoina amin'ny teny hebreo hoe betesda zay zany hoe naran'ilay toerana izany. 17 tao no nandria ny mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny matihila izay miandry ny fihetsehan'ny rano. Amen. Ry havana, io toerana io zany, io zay misy faria ary koa zany a misy fialofana dimy zany a, dia nisy zany marary maro nandry zany a tamin'io toerana io zany. Jerevy tsara le ten'Andriamanitra, ny teneny hoe marary maro aloha zany a, dia nampino hoe nisy zany a ny jamba zany tamin'izy ireo, nisy koa zany a ny mandringa zany, nisy koa zany a ny matihila zany, izay miandry ny fihetsehan'ny rano. Amen. Ry havana, nialoka teo izy ireo, nandry tamin'ny toerana io izy ireo a, satria niandry zany a ny fihetsehan'ny rano. Amen. Hoisy fagagana zany amin'ilay toerana, nisy zany fagagana amin'ilay toerana, nefany a tsy indraindray ihany, tsy indraindray ihany. Io fagagana io inona moa izy io? Ndovakintsika amin'ny 14. Fa nisy anjely nidina tany amin'ny fary indraindray ka napetsika ny rano, koa izay niroboka voalohany rehefa nietsika ny rano dia sitrana na inona aretina nanjoa azy. Amen. Tanareo zany? Eto zany a dia nisy anjely zany nidina indraindray tao amin'ilay fary, napietsika ny rano izany, mba anasitrana zany izay olona hiditra voalohany ihany, izay tafiditra voalohany ihany ao anatin'ilay rano zany a no sitrana na inona aretina nanjoa azy. Amen. Ry havana, ny fagagana nataon'Andriamanitra dia efa nisy hatramin'ny fiandohany izao tontolo izao, fa isika no tsy mino, isika no tsy mino dia variana, dia lasa amin'ny fomba mpivavahana fotsiny, dia tsy mety miaona amin'ny Jesosy ary koa tsy mety mahazo ny fanasitranana fanafahana antsika tanteraka. Amen. Eto a dia anjely a no nidina tsy indraindray ihany tao amin'ilay fary zany a, napietsika an'ilay rano mba anasitranana zany a izay marary, izay tafiditra tao anatin'ny rano, izay niroboka voalohany ihany. Amen. Ry havana, jerevy tsara ny amin'ny 17 a, fa maro ireo marary nandry teo zany, niandry an'ilay rano hihetsika. Maro. Eo a ny jamba, misy koa ny mandringa, nisy koa ny matihila izany, ary nisy koa zany a ny aretina hafa zay tsy fantatsika satria tsy voatonona ato, tsy voatonona ato, satria mazava be ny ten'Andriamanitra hoe marary maro dia natory teo mihitsy zany izy ireo. Ry havana, olona firy tamin'izany fotoana izany, olona maro be, satria ato ny ten'Andriamanitra eo arindrina eo a, dia nanambara fa Jesosy niala teo satria maro be zany ny olona teo. Zany hoe niandry zany ireo olona ireo fagagana avy any an-danitra mba ho sitrana. Ry havana, ny tompo izy Jesosy mihitsy no ilay fagagana, izy no ilay mpanasitrana, izy no ilay mpanasitrana. Ovakintsika ny eo amin'ny 5. Ary nisy lehilahy iray izay efa narary nandritra ny 7 taona teo, raha nahita azy mandry teo Jesosy ka nahalala fa efa nahazo azy hatry ny ela izany, dia hoy izy taminy, te ho sitrana va ianao? Hatreo aloha. Amen. Eto zany a dia nisy lehilahy anankiray a, izay efa narary a, efa 7 taona, efa ela be zany, tompo tena efa ela be izany, dia Jesosy zany a nahita azy zany a, natory teo zany,
nandry teo. Dia nahalala tsara i Jesosy fa efatry ny ela io olona io zany no tsy salama. Ry havana, olona maro araka voalaza teo ny olona teo, nefany io lehilahy iray io ihany no nositran'ny Jesosy teo zany ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy azo anampiana ary tsy azo analana. Ny voalaza ato ihany no ambara. Io lehilahy iray io ihany no nambara ny tenin'Andriamanitra eto fa nositran'ny Jesosy. Jerevo ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy tsy tonga dia nanasitrana anazy, fa nanotany azy aloha ny tompo. Hoy Jesosy taminy hoe, te ho sitrana va ianao? Hoy Jesosy taminy. Ry havana, isika koa toy izany. Ny tompo tsy manery mihitsy antsika zanak'olombelona, fa avelany itsika amin'ny soantsika, avelany tsika ny amin'ny safiditsika. Ny tompo efa nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana, fa anjarantsika na ankatoa an' Jesosy na tsy ankatoa azy. Anjarantsika na manaiky ho afahan' Jesosy na tsy manaiky ho afahan' Jesosy. Eto ny tompo dia nametraka aloha izy fanontaniana tamin'ilay marary. Izay lay lehilahy vao niteny hoe 17 dia namaly azy ilay marary hoe, tompoko, rehefa etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androboka ahy ao amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Amen. Ry havana, ilay marary dia nanazava izy tamin'i Jesosy ny problemany, ny olanany. Isika koa toy izany, mila ambarantsika amin'i Jesosy ny olana antsika, na dia fantany ary. Fantany anie io e. Fantany satria izy ihany no Andriamanitra. Izy ihany no fanahy masina ilay telo fa iray. Fantany tsara io. Fa isika mila tsika mamboraka aminy ny olana amintsika. Teto ilay lehilahy marary dia nanambara izy hoe, tompoko, rehefa etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androboka ahy ao amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Amen. Eto zany dia nanambara zany ilay lehilahy fa rehefa etsehina ny rano dia tsy misy olona androboka azy zany ao amin'ilay farihy. Zay zany no faniriny. Te ho sitrana zany izy. Dia miteny izy hoe, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Amen. Ry havana, izany hoe afaka mamindra ihany izy zany, fa mety mandeha miadana, mety tsy afaka mandeha firy. Dia rehefa mandeha zany izy araka ny teneny eto dia misy olon-kafa misosoka eo alohany izany. Zany hoe mazava be hoe tsy afaka mandeha aingana izy zany. Ry havana, ny tompo no dokotera afaka manasitrana antsika. Antsika ny tenin'Andriamanitra. 15. Hoy Jesosy taminy, mitsangana mba atao ny fandrinanao ka mandehana. Amen. Jerevo ny tenin'ny tompo. Hoy fotsiny Jesosy taminy hoe, mitsangana mba atao ny fandrinanao ka mandehana. Amen. Zay fotsiny teny Jesosy taminazy. Tsy niteny ny tompo hoe sitrana ianao, fa niteny tompo taminy dia hoe mitsangana mba atao ny fandrinanao ka mandehana. Amen. Zany hoe Jesosy no mpanasitrana. Ilay lehilahy no nefa namboraka ny teny tamin'ny tompo ny amin'ny olana izay niseho tamin'ny fiainany, dia Jesosy niteny taminy hoe mitsangana mba atao ny fandrinanao ka mandehana. 17 izao. Ary niaraka tamin'izay dia nsitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandrinany ary lasa nandeha sabata izay andro izay. Amen. Hitanareo zany, teo zany niaraka tamin'izay tonga dia nsitrana zany ilay lehilahy, satria ny tompo no mpanasitrana. Niaraka tamin'izay, niaraka tamin'izay, zany hoe ny tompo ny teny dia niaraka tamin'izay dia sitrana zany ilay lehilahy. Amen. Ry havana, Jesosy no mpanasitrana. Ireo olona marobe teo dia tsy nafantatra akory hoe io Jesosy io
izy ane ilay mpanasitrana io rano io izay andefasan'andriamanitra anjely tsy indraindray dia ny fanay masina ny tompo irery ihany no mpanasitrana ao anatin'ny rano io. Jesosy ihany no eo zany no miasa amin'io rano io. Aleloia. Satria izy no nomboina teo ambony azy fijaliana. Ny rany no fanavotana ho antsika. Any amin'ny bokyny Isaia 7:15 andaovakintsika io manambarany amin'ny nitondran'ny tompo ny aretintsika, izy no mpanasitrana. Isaia 7:15 ovakiko ny 4 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fanaitainantsika. Kanjo isika kosa dia nihevitra azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy nitorotoroina noho ny elontsika. Ny famaizana nazahoantsika fihavanana no niantra taminy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataony tompo niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Amen. Ry havana, eto dia manambara mihitsy ny tompo no nitondra ny aretintsika. Izy no nivesatra ny fanaitainantsika, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Amen. Jesosy no mpanasitrana. Ny rano ny tete teo ambony azy fijaliana no na afaka ny elontsika, no amelany antsika izany. Rehefa ohatra ka mangataka famindrapo aminy isika, ry havana, tsy tonga akory dia hoe afaka avokoa ny eloko izao tontolo izao, fa mila antsika mibebaka eo anatrehany ary tsy miverina intsony amin'ny ratsy ihany koa. Mila miala tanteraka amin'ny ratsy rehetra. Mila mangataka fifonana aminy itsika dia izy manafaka antsika mba ho afaka tanteraka isika. Iverintsika ao amin'ny Jona 5 eo amin'ny 9:7 itsika teo. Ny faranteny teo dia manambara hoe sabata izany andro izany, 10 isika izao. Dia hoy ny jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinanao ianao. Amen natreo aloha. Eto ry havana dia manambara ny amin'ny toetra ny olona izay mankahala an'ireo manaraka an Jesosy. Na iza ianao manaraka ny tompo, raha mpanompon'Andriamanitra ianao tahaka, na koa mpivavaka tsotra fotsiny ianao, dia tsy maintsy ankalain'ny olona ianao. Dia ireto jiosy reto dia niraisina toy izany. Satria eto tsy ny fahalehibiazan'i Jesosy no hitan'izy ireo. Ilay olona izay nosotran'ny tompo dia efa naharary nandritra ny 7 taona. Fa izany dia tsy nahoan'izy ireo, fa ny zavatra nampamaikan'izy ireo dia nitady fanaratsiana, ikritika. Jerevy ny ten'izy ireo eto hoe amin'ny 10 dia hoy ny jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinanao ianao. Amen. Ilay lehilahy nitondra ny fandrina no nataon'izy ireo remarika, satria ilay fandrina no entiny izay tsy azo atao amin'ny andro sabata no nampamaikan'izy ireo hitadiavana lesoka amin'ilay lehilahy. Ry havana zava-doza, ny fahavalo dia tsy faly. Tsy faly amintsika mihitsy ny fahavalo. Mitady foana izy animbana antsika. Ilay mirakla tsy hitan'izy ireo. Io olona io dia nitondra ny fandrina satria tsy nilay nitsony ny natory teo ambon'ilay fandrinany, satria efa sitrana izy, ary ny tompo no nanasitrana azy ary niala teo amin'izay izy. Vakintsika ny teny 2:12 isika izao. Fa hoy raha lehilahy hoe, ilay nanasitrana ay no niteny tamiko hoe batao ny fandrinanao ka mandehana. Amen. Ry havana, nakatoan Jesosy izy. Na dia fantany ara fa ny andro sabata ny amin'ny fomba jiosy dia tsy mahazo manao na inona ny jiosy. Tsy mahazo manao na inona satria mbola manaraka ny lalàn'i Mosesy izy ireo. Nefa ny Jesosy efa eo, zay le finoana lehibe tamin'ilay
raha lehilahy teo zany. Ahoana ny finoanao an Jesosy? Ahoana ny finoanao an Jesosy? Tena mino azy marina ve ianao? Sa mbola manaraka fombafomba isan-karazany fa tsy mahatoky ny falehibiazan'ny tompo? Dia tsy ho sitrana mihitsy ianao na ny tenanao na ny fanahinao. Mifoaza tompoko, mifoaza. Toizantsika ny ten'Andriamanitra. 12. Ary ireo dia nanontany azy hoe, iza moa izany lehilahy izany, izay niteny taminao hoe mba atao ny fandrinanao ka mandehana? Fa ilay sitrana dia tsy nahalala azy, ary niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Amen. Hitanareo, ireo nanontany azy fa izy tsy nafantatra akory an Jesosy. Jesosy efa niala teo, ary nisy vahoaka betsaka teo, araka ny teneniko teo io zany. Zany hoe na dia tsy fantana raha Jesosy dia nino izy. Zay le hoe sambatra zay tsy nahita nefa ny mino. Aleloia. 14 isika izao. Tao aorianan'izany dia hitan Jesosy tao amin'ny tempoly raha lehilahy, ary hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, fa andrao anjoanao izay ratsy noho ny teo. Amen. Ry havana. Eto dia fananarana lehibe ho antsika tsiraray avy. Rehefa nositran'ny tompo ianao, rehefa nafahan'ny tompo ianao tamin'ny fatotra rehetra izay nahazo anao, dia tokony tsy anota intsony. Mazava be tenin' Jesosy eto. Ny tompony no niteny eto e, fa tsy Mama Felisia akory no miteny eto, fa ny tompo Jesosy no niteny eto. Mazava be mihitsy niteny eto hoe indro efa sitrana ianao, aza manota intsony. Amen. Aza manota intsony. Ho antsika koa zany tompoko, ho anao zany, ho aho koa zany. Aza manota intsony hoy Jesosy amintsika anio. Satria raha ohatra ka mbola manota ihany zany isika zavatra anjoantsika, dia miteny amintsika zany ny tompo anio hoe fandrao anjoanao izay ratsy noho ny teo. Amen. Rehefa nafahan'ny tompo isika dia fantatsika tsara fa tao anatin'ny faharatsiana lalina isika teo aloha. Dia tokontsika tsy hiverina amin'izany intsony, fa rehefa afaka dia afaka, efa olom-baovao, dia tokony ho fiainam-baovao. Amen. 15. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nanasitrana azy. Ary noho izany dia nanenjika an Jesosy ny Jiosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Amen. Hitanareo? Zay le izy. No nefa nambarany tamin'izy ireo hoe Jesosy nanasitrana anazy, dia nanenjika an Jesosy ny Jiosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Amen. Tsy ny mirakla fanasitrana nataon'i Jesosy tamin'ilay raha lehilahy no hitan'izy ireo, fa ny asan'Andriamanitra, asan'ny tompo ihany, izay nataony ny andro sabata satria any tompo ny sabata. Izy ane ilay sabata, tsy tsapany ireo jiosy mihitsy izany. Any Jesosy ny sabata, izy mihitsy ilay fitsaharana satria izy naharesy ilay fahafatesana. Izy mihitsy ilay sabata andro fahafito fitsaharana. Izy araka ny teny ihany koa ato anaty baiboly hoe tonga izy tsy handrava ny lalàna fa anatanteraka ny lalàna. Izy ilay sabata. Ao amin'ny Matthieu 4:12 dia manambara ihany koa dovaka itsika io ny amin'ny anambarany hoe izy zany no tompony sabata. Jesosy no tompony sabata. Matthieu 4:12 andiny fahavalo. Dovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa tompony sabata ny zanak'olona. Amen. Hitanareo zany? Fa tompony sabata ny zanak'olona. Amen. An Jesosy ny sabata. Afaka vakinao mihitsy io Matthieu 4:12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo satria tantara io dia manambara ny amin'ny Davida sy ireo olona nanaraka anazy izy nihinana ny mofo tao amin'ny tranon'Andriamanitra andro sabata satria nona izy. Dia ireo fariseo dia mbola niteny taminy ihany koa. Dia nanao remarika taminy ihany koa. Satria nona i Davida sy ireo nanaraka azy dia nihinana ny mofo i Davida. Satria Andriamanitra no ambony indrindra teo amin'ny Davida, fa tsy ny olombelona, tsy ny fombafomba tao amin'ilay toerana. Isika koa toy izany, tokony hakatohan'i Jesosy. I Davida Andriamanitra no naharay ny teny, fa tsy ireo fariseo
na ireo izay nitady olana taminy. Amena. Iverintsika ao amin'ny Jona 5:7-10. Dia hoy Jesosy hoe, ny raiko miasa mandraka kehitriny ary izao koa miasa. Amen. Hitanareo zany mifandray mihitsy amin'ilay teny nambarako teo. Andriamanitra niasa hatramin'ny testameta taloha ary Jesosy efa teo ihany koa. Eto dia ampahafantarina tsara fa ny rainy dia miasa mandraka kehitriny ary Jesosy koa miasa. Amen. I Jesosy tsy Andriamanitra ary fanahy masina dia iray ihany. Miara-miasa ireo. Na tonga ara ny anjely napetsika ny rano indraindray nalefa n'Andriamanitra, dia Jesosy dia Andriamanitra ihany fa tonga nofo tety ambonin'ny tany. Ary jereo fa indraindray ihany. Zany hoe ireo olona ireo dia tsy mahafantatra hoe afaka firy andro, na afaka firy herinandro, na afaka firy volana zay vao hetsika indray ilay rano. Ry havana. Andriamanitra ny ka lehibe. Izy no mahatanteraka zavatra rehetra ary fantany tsara zay tokony ataony amintsika zanak'olombelona. Mila itsika tena mifoha tompo, tiantsika ny tompo. Tiantsika ny ten'Andriamanitra. Anty 7 farany. Nefa vao maika nitady amono azy ny jiosy, tsy noho izy nandika ny sabata ihany, fa noho ny nilazany koa fa Andriamanitra no rainy sady nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Amen. Ry havana. Alan'ny olona Jesosy hatramin'izy vao tonga tety ambonin'ny tany. Jerevo fa Heroda efa nitady amono an Jesosy. Ary hatramin'izy nombona tambony azy fijaliana, hatramin'ny akarany tany an-danitra dia alan'ny olona Jesosy. Isika koa dia alan'ny olona. Ka tokony isika hifoha ijoro tsara. Tianao Jesosy, tiai Jesosy. Mila tsika tena hoe mijoro tsara mba ho tafiditra ny lanitra. Engany e ka tena anaraka ny tompo ianao ary tsy anaraka olombelona intsony satria tsisy tsony ny fotoana olaniana amin'izao vaninandro izao. Ry havana, hivavaka isika, hivavaka ho anao aho, mifoaza. Aoka tena hifantoka tsara amin'ny Jesosy ny ara-pananao manomboka zao. Mibeba, aza mitoky amin'ny olombelona intsony fa mitoky amin'ny Jesosy irery ihany. Izy no mpanasitrana, izy no mpanafaka, izy no mpitaridalana, izy irery ihany no antony. Aza miankina amin'ny fahaizanao, aza miankina amin'ny fanananao, aza miankina amin'ny herinao, aza miankina amin'ny olombelona fa miankina amin'ny Jesosy. Hivavaka isika tompo. Jesosy tompo, mankasitraka anao. Midera mankalaza anao Jesosy ary manome voninahitra anao. Misaotra tompony amin'ny teninao Jesosy izay nomenao teto. Ireo Jesosy zanakao eran-tany tompo izay mangataka fonana aminao Jesosy. Satria tompo, zatra nanaraka olona, zatra nanaraka fombafomba tetseroa Jesosy. Eo koa tompo izay nampiasa zavatry ny fahavalo Jesosy dia ny fanompo-tsampy izany. Tompo, mamindra fo aminy ianao Jesosy. Rehefa mibebaka aminao izy. Jesosy io, amboary izay tsiraray avy, avao zay ary fenoy ny fanahy masinao. Misaotra tompo ny voninahitra ho anao, mankasitraka amin'ny teny nomenao Jesosy, mankasitraka tompo satria Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao, ka misaotra Jesosy. Aleluia. Voninahitra dia ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary mandrakizay dory. Amen. Zay tompoko fotoanantsika anio fa mahireza-trany dia tohizo ny vavakanao mijoro tsara fa tianao Jesosy. Aleluia. Amen. Veloma tompoko. Masinani tompo Andriamanitra, masinani tompo